mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Valy miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto ambolesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alarobia ity dia manasanao araka izany hatrany farany hatrany ary ny rina dia tondra famelomelomanao anao ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika any amin'izany nefa dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indran-danitra mbola misaotra anao izay noho ny amin'izao fotoana izao izay omenao anain'io. Misaotra anao ihany koa izay mitaonanay mandrakariva ho amin'ny fanahinao masina. Tompo mety ezenao hiteny manoloana anay ary aoka ny fanahinao hiasa ao anatinay. Anaran'i Jesosy, amen. Raha tany lesonantsika androany dia manao hoe fahombiazana eo amin'ny iraka. Inona moa no atao hoe fahombiazana eo amin'ny famitana ny iraka? Mety alaim-panahy isika heritreritra fahabatisa maro be izany fahombiazana izany, na hoe fiangonana lehibe dia feno membre mitombo isa be dia be ao anatiny. Mety heritreritra koa isika fa ny fahombiazana dia ny fitondrana ny fahamarinana any amin'ny fokom-pirenena rehetra sy any amin'ny vondron'olona rehetra eto an-tany, na koa hoe fahafahantsika manafaingana an'izany amin'ny fampiasana ny onjam-peo sy ny internet ihany koa any amin'ny anivon'ireny tele ireny. Na dia mety ho tsara aza ireo rehetra an-tanisain'ireo dia tokony ho tadidintsika izay nosoratan'i Paoly ho an'ireo mpianakavy ny finoana tao Korinto, manao hoe izao izy namboly apôstôly nandena fa Andriamanitra no nampitombo. Raha lazaina amin'ny teny hafa izany dia tokony hifantoka amin'ny dingana arahana isika fa Andriamanitra kosa no miantoka ny fitomboana. Efa hitantsika fa ny tanjon'Andriamanitra amin'ny iraka dia ny hamonjy an'ireo very any amin'ny vondron'olona rehetra eto amin'ny tany amin'ny alalan'ny fanaovana azy ireo mpianatra mahatoky amin'i Jesosy ary mandray anjara amin'ny iraka mpanaoviny. Madio izany ny mpianatra Jesosy ary mitoetra ho mahatoky aminy tahaka ny ampiakarina madio amin'ny fofombadiny. Manaraka an' Jesosy izy ireo rehefa mitarika azy amin'ny feo malefaky ny fanahy masina izy. Ao anatin'izany ny fitarihanantsika amin'ny asa misionera ho an'ny hafa. Tsy nisy fitaka teo amin'ireo mpianatra ireo. Tsy voavily ny fisalasalana mahosa sy ny fampianaran-diso ary ny fara-tsy-pitondran-tena izy ireo. Tsy mahatsapa ny tena no ambony ara-pitondran-tena noho ny hafa ihany koa izy. Miaika izy fa tsy tonga lafatra ary mila ny fahasoavana sy ny famindrapon'Andriamanitra izay manadio azy. Nahatakatra an'izany izy ireo ka nisokatra andray ny fanitsihana sy ny torolalana avy tamin'ny mpino hafa. Ny fahombiazan'ny iraka no ahazahoana mpianatra tahaka an'izany. Izay izany ilay fahombiazana tena ho lazaina, ny fahatsapana fa tsy avy amiko ary tsy avy amin'ny vondron'olona hafa no ahafahana manalateraka ny iraka Kristy fa ny fiarahantsika misalaha, ny fanomezam-pahasoavana izay ampiasana mena sy ny menanao dia miampy ahasoa ho vondrona hitonga fanahy eo amin'ny Kristy. Ary tsarovy fa i Kristy no manova ny fon'ny olona ary izy mikolokolo, izy ihany koa no mampitombo. Hoy ny apôstôly Paoly manao hoe izaho ozy izy namboly, ny apôstôly nandena fa Andriamanitra no nampitombo. Aoka tsy rehareha fa avy amintsika no nahatonga fiovana ho amin'ny vondron'olona hafa na nahavitana ny iraka amin'ny faritra anankiray. Aoka tsy rehareha fa toy ny paster na ny loholona na ny evanjelista no nahavita nanao ny asa fitoriana amin'ny toerana anankiray. Tsy atopoko ny asan'ny fanahy dia mizarazara amin'ny vondron'olona maro izay miombona ary manaiky ampiasany fanahy masina. Aoka ihany koa isika tsy ho very fijery ny amin'ny fahombiazana tena izy ka tsy hanenjikisa fa hanaiky ampiasany fanahy tokoa. Tokony hatsapa ny tenantsika
ho ampiasain'ny fanahy ary mila fahasoavana sy famindram-po avy amin'Andriamanitra mandrakariva isika hanadio sy hanitsy ka handray ny torolalana avy aminy isika. Izany fampianaran'izany indray ny hitondra fanitsiana sy famelombelomana ho amintsika tsirairay avy. Afaka isika. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona nomena ho anay io izany. Misaotra anao ihany koa izay manitsy anay ary mampifantoka anay amin'ny zavatra tena lara-pahamehana. Ampianaro izahay mba hanana fahendrena avy aminao ary ihany koa hanana fandeferana avy aminao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.